Salama daholo mbola ao anatiny izay disadisa politika izay misy avy ao anatiny antoko-panositra izay moa isika amin'izao fotoana izao dia samy niezaka nilaza ny heviny ary naneho ny heviny mazava tsara moa ny avy ao anatiny izay vonan'ny firaisan-kina izay indrindra fa ireo zay miaradia amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana toandry Fanirisoa-Herinaivo izay naneho ny heviny amin'ny mahakasika ny hoe tokony hanao déséance na ihany koa tokony ho esorina tsy ho député intsony Iavakandro Christian sy ireo rehetra izay miaradia amin'izy ireo izay lany tamin'ny anaran'izay vonan'ny firaisan-kina izay ka ny mpitsopitso ny mahakasika an'izay no entina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa isika rehetra anaraka n'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone misainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tsara ho marihina fa ny tena ny antombohan'ity olana avy ao anivon'ny vonan'ny firaisan-kina ity dia ilay fanolorana ny candidat izay ao Mahajanga ao amin'izao fidirana ho ben'ny tanàna izao izay avy ao anatin'ny prositeny izay nefa dia hita fa candidat izay nanohana ny campagne législative izay nanohana ansolombavam-bahoaka nina tamin'iny fidirana solombavam-bahoaka farany teo iny izany hoe niaradia tamin'ny loko volomboasary zany izay nanohana ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao ka gagasy talanjona avokoa ny rehetra raha vantany vao nahita an'izay candidat izay natolotry ny avy ao anatin'ny prositeny izay ho ben'ny tanàna ao Mahajanga ao amin'izao fotoana izao ka teo no tena niteraka resabe ary eo ihany koa ny tsy faneken'izy ireo ny baiko midina izay amin'ny fandrotsahana ho ben'ny tanàna avy ao anatin'ny vonan'ny firaisan-kina any Andriamatoa Rivo Rakotovao ka tsy maintsy miala ao anatin'izay vonan'ny firaisan-kina izay moa ny candidaturany ny farany fa tsy maintsy amin'ny anarany HVM ihany no nirotsahany ao Mahajanga ao rehefa nandeha izay resaka fitoriana sy ny tsy fanaovana sonia ny manda amin'ny firitsan-kofidiany ao Mahajanga izay manoloana an'izay hetsika izay moa dia nametra-pantaniana mihitsy Fanirisoa-Herinaivo tao amin'ny pejiny tao nilaza mazava tsara ny hoe inona ny tokony hilazana ny fihetsika ataon'ny prositeny mahakasika ny fisakanana ny firatsan-kofidiany Rivo Rakotovao ho ben'ny tanàna any Mahajanga any misy règlement intérieur io ary mety ho azo esorina tsy ompokambana na miala rehefa tsy mitovy hevitra intsony déséance no mendrika any Iavakandro Christian sy siteny na inona no lazaina fa namidiny amin'ny Aix i Mahajanga ary tsy resaka fiaviana io fa famadihana ny tolona ho iatrany Fanirisoa-Herinaivo raha nilaza ny hatezerany tao amin'ny pejiny tao raha ny mahakasika ny polémika ny candidaturany Rivo Rakotovao mantsy no asiana resaka dia mazava tsara ny statut izay nananganana ny vonan'ny firaisan-kina fa ireto olona roa ireto no président miara-manapaka sy manao sonia rehefa misy ny fanapahan-kevitra ho atao tsy iza moa izany fa Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Siteny raha ny nasolony haiko ary efa nilaza izy teny fa nanao réservé izany hoe tsy nanao sonia ny manda any Rivo Rakotovao antony satria tsy nisy fanarahana ny lamina mihitsy satria manana ny base politika ny prositeny ao Mahajanga izay misy any député Iavakandro Christian nanao fanambarana ny prositeny fa nanohana ny candidat Tojo Ravalomanana ao Antananarivo ary mijanona foana ao anatin'ny firaisan-kina rehefa tsy milamina ilay resaka sonia mikasika ny manda any Rivo Rakotovao dia tokony samy mandeha amin'ny anarany tenany manokana rehefa inona no miaraka manapa-kevitra ao anatin'ilay vonan'ny firaisan-kina dia rehefa inona no olona iray no manao sonia dia afaka mandeha izay tiana atao rehetra tsy misy manakana ny candidaturany Rivo Rakotovao raha nandeha amin'ny anarana HVM izy fa ilay anaran'ny vonan'ny firaisan-kina ampiasaina nefa tsy misy sonian'olona roa ao anatin'ny manda no entina sy ampiasaina
dia aza tia tena fa rehefa Antananarivo dia tsy misy misisika satria antimo fa lany tao Tamatavy ny kandida nalefa na SVM tamin'ny fifidianana solombavambahoaka mba hanaiky koa ve irivorakotovao raha tsy kandida any zareo no alatsaka ho ben'ny tanàna ao Tamatavy ao. Ka tsy hitako izay olana fa nanangana an'io ianareo dia samy nanaiky fa décision collégiale fa rehefa tsy izay dia samy manao ny azy aloha dia azareo tena lavitra be ny resaka fa mandreraka ho iatrany Andriamatoa sy teny raha nilazany heviny mahakasika an'izay resaka polémika amin'izao fotoana izao. Naneho ny heviny ihany koa mantsy i Fidèle Razarapiera izay namaly ny resaky ny avakandro Christian. Inona ho izy no tsy mahamety ny mahakandida Andrivorakotovao? Tsy mahay any Mahajanga ve izy? Tsy ao aminy ve ilay potentiel? Tsy mahazaka any Mahajanga ve izy? Ireo lehibe nantoko 5 ho izy no manapaka ao anatin'ny vonan'ny firaisankina ka rehefa tapaka dia tokony nanaiky ny rehetra. Matoa ihany koa nanaiky ny rotsaka tamin'ny anaran'ny firaisankina fa tsy nanao indépendant dia tokony manaiky sy manaraka ny fandaminana ny rehetra. Rehefa tsy mety amin'ny depiteny Mahajanga voalohany io fanapahan-kevitra io dia malalaka izy mandray ny fepetra mifanaraka amin'izany, izany hoe miala ao anatin'ny firaisankina izany ary miharitra amin'ny ihany koa ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena, izany hoe déséance izany. Malalaka ihany koa ny prositeny maka position eo anatrehanyity raha ity ho izy ary tokony milaza mazava tsara raha mitsipaka an'io firitsahan-kofidiany Rivorakotovao io ka ny fepetra mifanaraka amin'izay ara miala ao anatin'ny vonan'ny firaisankina ity. Tsy ady an-trano izany ho iatrany depite Ambatondrazaka fa izay no politika ka ny hevitra no miady. Tsy hivina moa fa mpikambana ao anatin'ny prositeny izay mipitarika ao Mahajanga iafakandro Christian talohany na firaisankina azy. I Rivorakotovao raha temo dia nilaza fa namadika ny tolona ny prositeny ary mbola mivondrana ireo mpikambana ao amin'ny firaisankina Mahajanga izay manohana azy. Tsy hiembotra manoloana ireo sedra nolalovako aho ho iatrany Rivorakotovao izay kandidany ben'ny tanàna ao Mahajanga amin'ny anaran'ny HSVM. Namadika ny tolona ny prositeny raha ireo fihetsika nasehony izy ireo. Efa niomana nanoloana iny fihetsika nasehony solombavambahoaka avakandro Christian iny ny HSVM tao Mahajanga. Mbola manohana ny HSVM avokoa ireo mpikambana ao amin'ny firaisankina amin'ity fifidianana ho an'ny Mahajanga ho iatrany Rivorakotovao. Na dia teo aza izay fanehoan-kevitry ny Fidèle Razarapiera sy Fanoroso Herinaivo zay amin'ny fangatahana an'izay déséance zay izany hoe amin'ny fangatahana ny fialany Andriamatoa avakandro Christian tsy ho solombavambahoaka izay intsony manoloana an'ireo tsy fitovian-kevitra izay misy amin'izy ireo amin'izao ankehitriny izao dia namaly avakandro Christian izay depiteny Mahajanga voalohany fa tsy manaiky ny parasitage izany intsony i Mahajanga ary hampianatra ny tena décentralisation izy ireo. Nilaza ihany koa moa izy fa raha tena lehilahy i Fidèle Razarapiera dia tokony esoriny tsy ho depite intsony i avakandro Christian ary miandry izay fanesorana azy zay ny tenany amin'izao fotoana izao. Nogadrenareo sy nampijalianareo aho fa androany izao dia tadiavinareo. Roa taona sahady izay na mbola tsy depite dia efa nanositra ary efa nigadra fa tsy nilefa gadra. Tsy nisolelaka no tsy mamafa kiraro ary tsy manao oui aho hoy ny fanambarany avakandro Christian izay solombavambahoaka voafidy tao Mahajanga tao. Ary nararotiny tamin'izany nandefa hafatra ho an'ny Faniriso Herinaivo amin'izao fijanonan'ny Faniriso Herinaivo any ampitan-dranomasina izao fa matoy ianao izay ho izy nialokaloka any ampitan-dranomasina any dia noho ny fandosiranao an'ilay gadra izay. Fa izaho avakandro Christian dia tsy miamboadidy ary tsy mandositra amin'izay fa malagasy aho ka mijoro hatramin'ny farany. Etsankilan'izay kosa dia naneho ny heviny Ikotrolahy Maitsoambo izay malagasy monina any ivelany any ary isan'ny mpitsikera ny fitondrana izay misy amin'izao fotoana izao fa ny mpanositra mba tavandraina ndray dia lasa tandrevaka daholy. Risiteny randrana solony yaiko sy avakandro Christian mamingana ny namana manohana any Rajoelina
ary mody firaisan-kina riva aveo hiatrany ikotilela maitsoambo raha nilazany heviny tao amin'ny pejiny tao manoloana ny savorovory izay misy etsiroa amin'izao ankehitriny izao izay sy zay moa no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaika ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sesy tao ataotagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirarisoa Thank you.